Faly miarabantsika rehetra indray ny tenako ry havako malala amin'izao ora sy fotoana izao. Ny tiany tompo ampitaina amintsika tsirairay avy indray ny amin'ny androandro havako dia tiany hoe andraso kely aloha vao manapa-kevitra sy manao zavatra. Inona ary no tiany tompo tenenao anatin'izany? Dia isika aloha ny harivavaka ry havako dia hanambara amintsika izay tiany ambara indray ny tompo amin'ny alalan'ity mpanompony tsy mahasoa. Mankasitraka anao izay Kristy mpanjaka, mankasitraka anao satria ianao no manery hampanahy ahy anao izao fampianarana izao indray. Dia mitenena indray tahaka ny fombanao tompo amin'ity mpanomponao tsy mahasoa ity. Dia ianao no mialoha lalana ao am-poniny tsirairay avy ao anatin'izany. Mankasitraka Kristy mpanjaka. Amen. Ataony tompo tonga ato an-tsaiko izao no hoe isan'andro isika dia affronter amina ady isan'andro. Satria isika rehefa vao nandray ny tompo Jesosy tompo sy mpamonjintsika dia tsy faly amin'izany ny devoly sy ny satana ka mitady foana izay ampikorotana ny fiainantsika. Isan'andro izy dia mitady izay hidestabiliseantsika mandrakariva satria izay raha teo moa ny asany tsy zavatra tsara ho saino antsika izany, tsy zavatra soa homano antsika izany, fa izay foana moa ny ohatry ny ao an-tsaina hoe tany anady, tsy hoe tany anady ohatry ny any amin'ny Israely sy Palestina arabaky teny, fa miresaka tontolo iainana ara-panahy mandrakariva moa dia iainantsika isan'andro izany ry havako. Dia ao anatin'izany ny resaka fihetsem-po. Rehefa vao maraina isika ka misy zavatra miteraka fanafitohinana dia simba ny tontolo androntsika matetika. Tena hoe simba. Ohatry ny hoe miankina amin'izay zavatra fihetsiky ny fo nataontsika izay. Ny ankehintsika izay no toe zavatra miseho sy ohatry ny hoe tahaka ny hoe iny no mitondra ny tontolo androntsika. Dia androany mba tiany tompo hiova izany ry havako satria mandrakariva dia efa teneny foana ny amin'ny fifana sy fiadanana tiany ananantsika isan'andro. Dia izany nefa dia ilay angalarin'ny devoly satana amin'ny alalan'iny fihetsem-po izay tsy haintsika ny mamey iny. Dia tiany tompontsika ho afaka amin'izany ry havako malala. Zareo nge ny tena marina io fihetsem-po io dia arak'izay hoe fihetsiky ny fo izay ry havako dia zavatra mandeha ho azy, tsy amboarina. Ohatry ny hoe réflexe, ohatra ny hoe voadonitsika na voatsindry ny fanjaitra hoa dia inona ny réaction antsika hoe ay! Dia tahaka izany ihany koa. Raha misy zavatra manafitohana antsika, raha misy zavatra mampatezitra antsika dia tonga dia misy réaction eo. Ilay réaction ohatra hoe mitabataba, ilay réaction ohatra hoe mitomany. Dia izay nefa ry havako malala dia efa mitraîné mandritra ny tontolo andro izay zavatra izay dia manimba ny tontolo androntsika. Dia tiany tompo omena karazana lakile kely tsika mba hanidinana io varavarana hidin'ny satana io, hanombana ny fifaliantsika mandritra ny tontolo andro. Izao aloha ny voalohany indrindra ilay niteneniko teo hoe ohatra hoe voadonitsika na naratritsika na voatsindry ny fanjaitrintsika, ny zavatra mafy mahazo antsika izany dia mandeha ho azy ny réaction aty anatintsika toy ny hoe ay! Dia mifona fa indraindray mety misy réaction ankoatran'ny ay, ohatra hoe sanatria lasa tafateniteny foana.
dia matetika kosa nefa nindry réaction lasa miteniteny foana iny ry havako dia amin'ny ohatrany hoe zavatra tahaka ny hoe tambola kely sika dia ohatrany hoe efa rentsika foana iny teniteny foana na taoko mazava ohatra hoe teny ratsy matetika iny dia lasa ohatrany hoe azontsika iny dia ohatrany hoe mandeha ho azy aty anatsika kosa anatriny hoe lasa miteniteny foana ihany koa rehefa misy zavatra kely mahazo ohatra hoe voadona mafy ohatra dia arak'izay moa ilay tenin'Andriamanitra hoe zaro amin'izay lalina tokony alehan'ny zaza ka na rehefa antra azy izy dia tsy halan'izany eo amin'ny ohabolona 2:25 izany hoe karazana siklo io zavatra io ry havako ampianarin'ny tombosika izao ny amin'ny hoe fahaizana raha ataontsika tsotsotra raha mahazo teny vahiny-daholo hoe migérer ny émotion-ntsika na mameny fihetsem-pontsika dia lasa hitan'ny zanantsika ny fombantsika hoe tsy voaterisika dia tabataba be na tsy voaterisika dia sanatria miteniteny foana na voadonitsika dia miteniteny foana dia lasa sikla ilay izy dia lasa hainy lasa manazatra anazy ao amin'ny fiainana ilay izy hoe rehefa ohatran'izao izany dia tsy tokony miteniteny foana fa teny tsara tsy hoe miteny tsara moa izany fa mahay migérer tsara an'iny dia raha toa moa tsika ka efa ohatrany ao anatin'izay efa miteniteny foana izany rehefa misy zavatra manazo kely dia araka ny teny tompo hoe raha ny zanaka anao anafaka dia ho afaka tokoa ianao efa manantompontsika dia aoka izy asa ao anatintsika anafaka antsika ao anatin'izany ary rehefa misy olom-baovao ao anatintsika rehefa manana Kristy tsika dia mbola tsy mitsanitra hatreo ry havako tsy izay fotsiny ny teny hoe izay dia izay fa misy ihany koa ny zavatra tiany ambara amintsika ampianariny antsika hafa alaintsika amin'ny azahoantsika bebe kokoa anazy rehefa sendra ny zavatra anankiray antsika ka manafotoana antsika dia ny fo miditra ao am-po ilay izy dia ny fo aloha izany ohatry ny hataken'ilay émotion voalohany indrindra hataken'ilay zavatra voalohany indrindra izay koa mahatonga ilay hoe fihetsem-po dia ahoana ozy ny tompo ry havako ao amin'ny ohabolana 7:24 manao hoe anaka atolory ihany fonao anaka atolory ihany fonao tamin'ny voalohany ry havako dia hoe ahoana re izany tompo Jesosy ity ny fo ka atolotra anao ka isan'andro nge za efa manolotra ny foko anao fa indraindray teninentsika fotsiny izany fa tsy tena tanterahantsika ry havako ohatrany ahoana manatanteraka an'izany tsy hoe endantsika ao anatin'ny tenantsika koa ny fontsika dia ity ary tsy ohatra izany ry havako safady manao échange kelyntsika amin'ny tompo Jesosy malala ity ny foko dia manome antsika ny retour ny tompo ny fanahiny efa meny antsika fontsika vonandray azo tompo sy mpamonjy toetra ao anatsika ny fanahiny fa matetika io fanahiny io ry havako malala dia tsy ndritsika ao amin'ny fihetsem-pobetsika fa izao ny tompo dia mampianatra antsika aoka ny fanahiny ho azo laka dia aoka ny fo ataontsika tahaka antsika rehefa manao ny punition ny zanantsika hoe misy taona dia au coin rehefa manao bêtise ny zanantsika misy taona dia ataontsika an'izay au coin dia eo mandinika tsara aloha an'izay zavatra natao ataontsika ohatr'izany fotsika ataontsika au coin mitsika plasy ny fanahy